Ry havana miarabanao amin'ny anaran'ny tompontsika ary manonona aminao any fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Vavakisika. Ray malalo rainay no Jesosy Kristy tomponay. Faly zahay manatona anao amin'izao fotoana zao. Faly zahay namboarinao ny fotoananay ka afaka mihaona aminao eto amin'izao arivo zao. Amin'irao fo zay mpamonjy da io zay ho tena tafaona aminao. Dia ilay Andriamanitra venona, ilay Andriamanitra tena tianay, ilay Andriamanitra mamindra fo aminay isan'andro ary izany tsy mbola malany ritra anay tahaka izao. Dia ianao Tompo, ianao mamory anay eto, ianao no hanamboatra ny sainay, hanamboatra ny fonay, handray ny teninao momba ny programanao ho an'ny tohivaka ny fahamarinana, ho tena hoe fanasitrana an'ity tany ity ny tohivaka ny fahamarinana, nefa koa ahafantaranay ny sitraponao ho an'ny tsirairay. Izany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ao amin'ny Matthieu toko fahatelo, ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahafolo. Matthieu 3:7 ka hatramin'ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa noho ny nahita ny fariseo sy ny sadoseo maro nanatona ny batisana izy, dia hoy izy taminy: ry taranaky ny menarana, iza no nanoro-hevitra anareo handositra ny fahatezerana ho avy, koa mamoaza voamendriky ny fibebahana ianareo, ary aza manao anakapo hoe manana any Abrahama ho rainay zahay. Fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'ny ireto vato ireto. Ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sahady ny famaky, koa ny hazo rehetra izay tsy mamoa voatsara dia ho kapaina ka hatsipy any anaty afo. Ray Masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Teny tsy zoviana amintsika ry havana, ty Matthieu 3:10, ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sahady ny famaky. Indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sahady ny famaky. Zay no afatra ho antsika amin'izao arivo izao ry havana, fampatsiahivana antsika fa misy famaky. Ary le famaky tsy hoe any ananiny, le famaky efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazon'ny fiainantsika. Resaka famaky. Ny antombavaka ho antsika dia hoe ho tehirizintsika velona ao an-tsaintsika mandrakariva ty resaka famaky ty, ny fisian'io famaky io. Jesosy ry havana dia ambarany soratra masina hoe mpamonjy antsika amin'ny fahotantsika. Ambarany soratra masina koa izy fa mpitsara, ho tsaraina ny mpino ny amin'ny ota izay tsy nibebahany, izany hoe tsy nahazahoany famelana. Zay zany no toy ny fampatsiahivana voalohany amin'izao fotoana izao hoe tsarovy fa mbola ho tsaraina ianao. Maro ny mandray an'i Jesosy ho mpamonjy, vitsy kokoa ny mandray azy na miaina tahaka ny manana tompo. Fa vao maika vitsy ry havana ny olona mitady hito fa mbola ho tsaraina. Zay ny famarinana voalohany. Famarinana faharoa dia zao:
io famaky io a tena misy io, ary io famaky io a efa nampiasain'Andriamanitra raha ny testamenta taloha no resahana tamin'ny taona 70 raha ny rahan'Andriamanitra ny Romanina andevona jiosy. Zay le famaky ry havana, ny rahan'Andriamanitra ny Romanina handevona any jiosy. Ary rehefa miteny ny soratra masina hoe efa mipetraka eo amin'ny fototry ny azo ny famaky, tsy famaky ikapa tampoka io fa hoe efa mipetraka eo amin'ny fototry ny azo ny famaky talohany nandevonan'ny Romanina na ny rahan'Andriamanitra ny Romanina andevona ny jiosy, fa maro ange le fampitandremany na nataony Jaona mpanao batisa zany, nataony Jesosy zany, fa tsy rototra ny olona ry havana. Ary mbola maro ny kristianina tsy rototra tahaka izany. Rehefa miresaka fampitandremana, rehefa teny fampitandremana, rehefa fampatsevana teny fitsarana, dia toy ny toriteny any Nifitra, toriteny. Rehefa toriteny na teny manambara fitahiana, manambara teny fikasana, io dia samy liny. Fa zay ry havana no famarinana faharoa hoe efa nampiasain'Andriamanitra io famaky io ary milaza izy fa mbola ampiasainy. Mino an'izany fa ianao. Famarinana fahatelo farany dia hoe mamoaza voatsara, mamoaza voatsara. Zay ihany no antony na azafady, zay ihany no fomba hialana amin'ny famaky io ry havana, famoazana voatsara. Fa zao tsy hoe nandren'le hafatra dia hoe hamoa voatsara. Raha ny toetrako mpanota tsy possible amiko ny hamoa voatsara ry havana. Fa zay mahatonga ny Jaona mpanao batisa teny hoe mamoaza voa mendriky ny fibebahana. Voatsara, ny asa tsara dia vokatry ny fo torotoro ny fibebahana. Zay no anafarana antsika fahatelo amin'izao fotoana zao. Aoka ho fiainanao ny fibebahana, aoka ho style de vie anao, ho style de vie nao ny fibebahana ry havana. Ary raha ny amin'ny resaka kolikoly, teneny ny fonao, teneny ny fanahinao, tsy efa mba ampy ve zay? Fanamasina ampiaiky anao zany, ampialanao am'izay mety fahamarinana mahazatra anao momba ny kolikoly. Dia ny tompo ry havanao hiain'ny fitarainanao, hamonjy anao ama zay fatorana, ama zay fatorana. Zany no andrasana aminao anio ry havana, hamoa voatsara amin'izay. Ary ny anton'izany rehetra zany, ny anton'izany rehetra zany dia le resaka famaky ry havana. Tompo hitahiry velona ao an-tsaintsika tsiraray ny fisian'io famaky io. Ho aminareo ny fahasoavan'ny tompo. Amen. Misaotra ray malalo ny amin'ny teninao, mazava loatra ny teninao ary marina ny fanambarana hoe mahasoanay ny teny averiny. Efa renay izany fa ny angatanay amin'izao fotoana izao tehirizo velona ao an-tsainy rehetra zay nandre an'izany fisian'io famaky io. Ary kasy ny fonay
mpanao zava-dehibe ny andositra an'io famaky tompo malalo, ary aoka ny tahotra ny famaky no motivationay hiala amin'ny kolikoly sy amin'ny ratsy rehetra fanaonay. Zao vavaka zao dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.